Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo natratra zao fotoana izao, fotoana izay natokantsika hitondrana am-bavaka sy Fampaherezana noho ny vanandro izay lalovan'ny firenena. Akoatra ny hira, ny ten'Andriamanitra sy ny vavaka izay ifanesy rehefa avy eo dia ho avy eto ihany koa ny fampatsiahivana ny fepetra izay napetraky ny fitondram-panjakana sy ny meteo Madagasikara ho antsika tsirairay avy. Ho tonga eo ihany koa ny filohan'ny ZFLM dia ny pastora Rakotosafi-teny ary mamarana azy ny tonian'ny ZFLM dia ny pastora Kotobesoa. Anohantsika ny fotoana ary dia ataontsika ny hira 8:438 ny andiny voalohany. Vita izay dia isy hitondram-bavaka, aorian'izay dia toizantsika amin'ny andiny faharoa ary isy Raiamandremy hitondra ny tenin'Andriamanitra, Fampaherezana sy vavaka ho antsika. Ivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, misaotra anao izahay noho ny fahasoavanao, fa mbola avelanao hiantso ny anaranao izahay. Misaotra anao koa izay fa tsy mitsahatra ianao mampianatra anay ny teninao masina, ary nampianarinao anay tamin'ny alahady faha-efatra manaraka ny epifania teo, raha niaraka niondrana tsambokely tamin'ny mpianatrao ianao, dia ny teny, ny ranomasina sy ny rivo-doza ianao dia nitsahatra izany. Fantatray tokoa tompo fa hainao ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny teninao izay nampianarinao anay. Koa ankehitriny dia hiatrika ity rivo-doza Batsiraha ity Madagasikara. Jesosy eo, tahaka ny nampitsaranao ny tafio-drivotra fahizay, dia mbola mahatoky sy mino izay fa mbola hainao koa ny mampitsahatra izao tafio-drivotra izao. Engane Jesosy eo, ho levona ny an-dranomasina ity rivo-doza ity mba tsy hakasika ny nosinay. Izay ihany ataonay eto anatrehanao Jesosy dia ny fangatahana famondram-po sy famelan-keloka. Manafitra anay ty Malagasy tokoa Jesosy eo, ny otanay. Ary izany dia hevitra mampisaraka aminao Andriamanitra izany. Ko dia mamindra fo aminay, mamela ny elokay rehetra tompo. Fa izany ny tsy ahitanay fifaliana, izany ny tsy ahitanay ny tavanao Andriamanitra. Ko dia mahatoky izany famelan-keloka avy aminao izany izay, ary anome fitsaharana ny nosinay tokoa ianao mba tsy ho azo izany tafio-drivotra izany. Dia mahatoky ny anaranao masina izay koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy, manan-kery avy any Nazareta nandidiana sy hampitsaharana izany tafio-drivotra izany, tsy hankasika anay, tsy hakasika ny nosinay, ary amin'ny anaranao Jesosy koa no handraisanay ny famelan-keloka feno avy aminao ho anay olonao rehetra eto amin'ity nosinay ity. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anirina sy angatahana izany vavaka izany. Amen. Amen.
kristianina zanaky ny fiangonana Loterana-Malagasy. Manoloana ny zavatsarotra tokoa ny fiainantsika ankehitriny. Fa amin'izany indrindra koa no hanomezan'ny tenin'Andriamanitra toky antsika ao amin'ny Korinthianina voalohany toko 5:12 ny andininy 7:20. Io no atolotra antsika ry havana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia izao no tokony ho raisitsika. Ny fisaorana n'Andriamanitra no atao. Ary inona no anton'izany fisaorana izany? Noho ny nandresen'i Jesosy ny fahafatesana. Zany no antom-pisaorana an'Andriamanitra, no resen'i Jesosy ny fahafatesana. Ary satria no reseny zany, dia hoy ny tenin'Andriamanitra, manome ho antsika koa ny fandreseny izy. Koa aza matahotra fa Jesosy ilay nandresy ny fahafatesana, dia mandresy ny tahotra sy ny zavatra maro samihafa izay midona eo amin'ny fiainantsika. Na ny rivo-doza zany, na ny areti-mandringana zany, na ny tsy fisiny zany, tsarovy. Fa ny fisaorana an'Andriamanitra no ataontsika. Hivavaka isika. Sotranao izay ry Andriamanitra ray malalo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, fa nandresy ny fahafatesana tokoa izy, ary manome ho anay koa ny fandresena. Mandresy koa izahay. Ny tahotra Jesosy iaza velanana toerana eo amin'ny fiainana izany, ary efa nolazaina hoe aza matahotra, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Tsy ny tahotra no akatoerana na azo laka ao amin'ny fonay, fa ny finonanao Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina. Ny finoana sy ny fahatokiana, ny famonjena izay nataonao ao amin'i Jesosy Kristy. Dia mba hitondra fampaherezana ho anay anie izany teninao zany, manoloana ny zavatsarotra izay hatreny, fa ianao Jesosy no miady ho anay, dia mitenena ao amin'ny fonay tsirairay avy, ary mandrese lahatra anay, mamorafo aminay, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mbola toizantsika hatrany ny hira ka ny firana FFPM 7:617 no ataontsika isaky ny mahavita andiny ray dia isy hitondra am-bavaka na hitondra tenin'Andriamanitra ho Fampaherezana na amaky tenin'Andriamanitra ho antsika. Mivavaka isika rehetra tompoko. Ry Tompo Andriamanitra rainay o, Andriamanitra tia se mpamindra fo ianao, mamindrafo amin'ny vahoaka malagasy sy ny taninay Madagasikara. Aoka ny fanahinao masina hiasa amin'ny tsirairay, ka tonga ny maro ibebaka noho ny fahotana izay vitany teo anatrehanao. Ka hiala amin'izany, fa iseho kosa ny maha-olom-baovao anatin'ny tsirairay. Olom-baovao manana finoana sy matoky ny anaranao amin'ny androm-piainany manontolo.
Efa niteny ianao tamin'ny fotoana nanomboanao ny asa fanompoana teto an-tany hoe mibebay anareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Koa tario hanana fo mibebaka ny malagasy rehetra. Ary efa nanamafy taminay ianao tamin'ity herinandro ity fa mahay mampitony ny ranomasina sy ny tafio-drivotra. Dia tanterao amin'ny Malagasy sy Madagasikara izany Jesosy io, satria mafy izao rivo-doza Batsira izao. Nefa raha mety ianao dia tsy hikasika ny nosinay izany. Jesosy Kristy Tompo, mamindrafo ka mamelà ny heloky ny Malagasy rehetra. Amen. Manoloana ny fiatrehantsika ny fiavian'ny rivo-doza mahery vaika Batsiray dia mitondra ny teny fampaherezana sy fampiorenana antsika tsirairay avy ny tenako. Ny ten'Andriamanitra tsaroana etona dia ny Romanina 7:7-20 izay milaza manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. Amen. Io teny io dia mamoafoa ao anatintsika ao fa tsy misy zavatra eken'Andriamanitra sy ataon'Andriamanitra iseho raha tsy efa fantany fa mahasoa antsika. Tamin'ny herintaona toy izao isika dia ny vavabavaka mafy no mba hanomezan'Andriamanitra ranonorana. Maina ny tany, ritra ny rano, na ny lava-drano maro dia tsy nazahoana rano intsony hatrany amin'ny farany atsimo ny Madagasikara ka hatrany amin'ny farany avaratra, hatrany amin'ny farany atsinanana ka hatrany amin'ny farany andrefana. Ary ankehitriny kosa isika dia mahazo rivo-doza izay mitondra oram-batravatra sy rivotra mahery. Dia minainaina indray isika fa ho loza io ary ho mafy ny anjoantsika. Ny tena tongavana dia efa ny tany mihitsy no reraka sy efa ho tonga amin'izay hafarany ka izay rehetra miseho sy mitranga na rano ritra na rano tondraka na hatsika be na hafanana be dia mampimenomenona antsika olombelona. Ny fametrantsika ny fiainana eo am-pelatanan'Andriamanitra ny vahaolana fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an'Andriamanitra. Koa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tia an'Andriamanitra tokoa ve ianao fa misy hevitra heveran'Andriamanitra anao ny amin'ny zavatra rehetra ataony ka mahasoa io. Dia mahereza ry havako, aza atao be ao an-tsaina ny hoe loza amin'ny mahaloza voajanahary azy, fa mivavaka mamantara ny hoe inona no sitraponao Andriamanitra dia aoka mba ho tanteraka aminay. Dia mirary soantsika rehetra mba samy ahazo hery sy tanjaka eo am-piatrehana ny fahatongavan'izany rivo-doza zany dia ho tahina tompoko. Amen. Somebody
Iaraha maki ny ten'Andriamanitra sika izay voasoratra ao amin'ny Naoma toko voalohany andiny fahafito. Naoma toko voalohany andiny fahafito mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsara Jehova, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay mialoka aminy. Amen. Miarapantsika voaka malagasy rehetra ary fampitotro am-bavaka isika amin'izao andro fianio ao anatin'ny sarotra izao. Tompo malalo, ianao no antsoinay. Ianao no antsoinay satria fantatray fa ianao no Andriamanitra, mahavonjy ny olona rehetra. Mpamonjy, zany no anaranao Jesosy. Migataka aminao zay ho an'ny vahoaka malagasy, misy mitebiteby fatratra, misy ny tahotra, vokatr'izao rivotoza izao. Mino nefa zay, fa ianao lefa nampangina ny ranomasina, nampangina ny tafiotra tamin'ny mpianatra, no tonga koa kehitriny, hampangina zay mety ho tabataba rehetra ty anatin'ny fonay. Tompo malalo, ianao no mba sitantriny ty Madagasikara ity, ary ianao no mijery ny vahoaka malagasy any amin'ny toerana rehetra, indrindra rozy saro-dalana. Ianao no anampy anay tsirairay avy, ianao no metoky sy hero anay, na dia ao anatin'izao rivotoza izao aza, hafa ihany ny manana anao Jesosy. Tompo, mampahirezy izay, mampahirezy ny ankonana kristianina rehetra, mba hitodika eo aminao, tsy hitanodika, tsy hilofika, fa atoky manana anao Jesosy, tompo ny hery sy ny fahefana. Ary mino zay, fa ianao no anilanay, ianao no ankavananay ankavianay, ianao no alohanay sy aorinanay, ngatanay aminao, any amin'ny toerana rehetra, zay miaino sy mandre izao vavaka izao, mba homba sy hitantany ianao. Tompo, ngataka aminao zay, azaterenao amin'ny tsy fahatakaranay, ny avo ny fitiavanao zay, ka mahatonga anay salasala indraindray ny amin'ny famonjenao. Fankehitriny kosa, Andriamanitra miasa ianao, Jesosy miasa ianao, homba sy hiaro an'ity Madagasikara ity, hitantana ny vahoakanao, hitantana ny malagasy, hanome toky azy ireo, fa na dia ao aza ny andro sarotra, dia anao Jesosy ny eo anila ny mandrakariva. Tompo, mampahireza ny vahoakanao, mba hanananay toky sy hery, fa ianao Jesosy no mpamonjy. Ary ampahafantaro anay, fa ianao efa namonjy anay, hitantana anay, araka ny teninao, anao zay Jesosy, ka tsy tokony hisalasala ny amin'izany fitiavanao izany. Dia ampahirezo ny vahoaka malagasy rehetra Jesosy, mba hanana an'izany fahatokinanao izany. Amin'ny anaranao Jesosy no ivavahana. Amen. Izao sika dia iverina anaraka ny hafatra avy amin'ny fitondram-panjakana sy ny meteo Madagasikara mahakasika ny andro ratsy. Karazana rivodoza mahery vaika ity batsiray zay eritreretina fa hiditra eto Madagasikara ity.
Ny araky ny voalazan'ireo manampaizana dia Géraldan no mitovitovy aminy tamin'ireo cyclone zay efa nisy teto amintsika. Dikan'izany dia loza ho an'ny firenena ny fidiran'ity cyclone ity. Ny faritra voalaza amin'izany moa ary voalaza fa zone rouge amin'ny manomboka amin'ny Zoma dia iny amin'ny faritra Tsinanana iny aihina manomboka hatrany Maroantsetra ka hatrany amin'ny farafangana anoany, andalo aty afovoantany ary ivoaka any amin'iny faritra Morondava hatrany Maintirano na mety hatrany Hiarahana mihitsy. Zay toerana rehetra ampovoanin'izay, ny district rehetra ampovoanin'izay dia zone rouge. Ny fanapakevitra androany dia voalohany amin'ny Zoma ny mpianatra rehetrerany Madagasikara dia tsy mianatra manomboka amin'ny Zoma. Ny mpiasa ao amin'ireo zone rouge voalaza rehetrarehetrareo, mpiasa mpanjakana rehetra dia tsy miasa manomboka amin'ny Zoma. Ny mpiasa amin'ny orinasa privé amin'ireo zone rouge ireo ihany koa dia tsy miasa saingy akinina amin'ny mpitantana sy ny tompony ny orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana, ny fandaminana an'izay sokajina mpiasa tsy maintsy hiasa ihany ho fampandehanana ny orinasa mba tsy hanapitehina ny orinasantsika sy ny toekarentsika. Fa ny ankoatran'izay zany dia tsy miasa manomboka amin'ny Zoma. Dikan'izany manomboka izao ny rehetra dia miomana isa tokantrano. Ny mponina any amin'ny faritra iva, ny mponina rehetra amin'ireo faritra zay mety isy tany miotsaka, ny mponina amina trano zay mety malemilemy ka atahorana hiotsaka dia tokony efa iomana ary vonimbonina amin'ny fialana amin'izany trano zany raha vao misy ny fanairana. Ireny ny tena miteraka fahafatesana betsaka amin'ny cyclone maherivaika tahaka nytony. Isika menakavy dia efa samy miomakomana amin'izay tokony manina ao an-trano ao, ny labozia sy ny mombamomba an'izany, ny fitaovana ao an-trano. Hatreto zany dia ny sekoly dia efa vonona daholo ametrahana ny mety ho trabona amin'izao cyclone izao. Ny toerana rehetrarehetra ihany koa dia iangaviana satria voikava mahatratra ary ahehinina fa ahery vaika ity cyclone ity. Noho izany ny olona rehetra manana trano malalaka, espace, entrepôt, trano fitobinetana zay tsy miasa, na usine zay tsy miasa, eny fa natra amin'ny trano fiangonana azy satria efa nisy ny tahaka izany teto amin'ny firenena. Rehefa misy ny loza tahaka izao ka tsy ampy ny toerana ametrahana ny trabona dia engaviana isika menakavy mba hifanampy hanome reny toeran'ireny ametrahana an'ireo havantsika zay tafiditra ny fahasairanana amin'izao fotoana izao. Engaviana isika rehetrarehetra mba hiaro ny aintsika menakavy, hiaro ny vady aman-janakitsika, hitsinjo no avy ny taranakitsika, ka samy anady zany fepetra sy ny fandaminana rehetra zay atao ao anatin'ny fitoniana sy ny filaminana izany rehetrarehetra zany, ary dia engane mba loza miserana sy mandalo fisika menakavy dia samy mba hoety foana ary hiatrika ny fiainantsika rehetra.
Izao sika dia anaraka ny teny Fampaherezana sy ny Hafatra avy amin'ny foibe ZFLM Fiangonana Loterana-Malagasy izay tarihan'ny filohany dia ny pastora dokotera Rakotosavideny. Manaraka azy eo ny tonia pastora Kotobesoa izay hitondra teny Fampaherezana ihany koa sy amarana izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vavaka. Ry kristianina havana, voatselatsika no niatrika ny tondradrano amin'ny faritra maro teto Madagasikara. Anisan'izany ny teto amin'ny Antananarivo, ny faritra Nalamanga. Mbola ankoditra ny fisian'ny tondradrano efa ho avy indray ny rivodoza Batsiray izay araka ny voalaza andreo manam-pahaizana fa handalo eto amin'ny nosondrasantsika. Manoloana an'izany indrindra ny foibe ZFLM dia mitondra am-bavaka ny firenentsika. Mitondra am-bavaka atsika vahoaka malagasy rehetra amin'izao fiainantsika tandidomindoza vokatry ty rivodoza izay andalo eto amin'ny firenentsika ty. Mitondra fampaherezana koa atsika rehetra any amin'ny isa-tokantrano izay misy atsika tsirairay avy, ahafahan'i Jesosy lohan'ny fiangonana miaro atsika, mandray an-tanana ny fiainantsika. Fa ny tenin'Andriamanitra dia marina mandrakariva, na dia misy arivo lavo aza eo anatrehanao dia tsy haninona na tsy hampaninonanao zany. Manoloana an'izany koa no anentanana ny fiangonana rehetra ka hitodiana manokana amin'ireo Raiamandremy tomponandraikitra ao anatin'ny fiangonana Loterana-Malagasy mba hamohan'ny fiangonana ho an'ireo izay ho tratran'ny fahasahiranana vokatry ny fandalovan'ny rivodoza. Maniry indrindra zahay ny ahafahantsika manolotanana ho an'ireo izay mety ho tratrany zany traboiny zany, satria ny rivodoza araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana dia mety hanimba zavatra maro eto amin'ny nosondrasantsika. Fiomanana no ataontsika raha sanatria tonga zany dia vonina ny fiangonana ny hanolotanana andreo mpiray-tandrazana, andreo zanaky ny fiangonana izay ho lalovany zany rivodoza zany. Eto zay dia mitondra am-bavaka mandrakariva ny tokantrano misy atsika tsirairay avy, mitondra am-bavaka ihany koa ny fiainantsika amin'izao rivodoza zao, ka Jesosy izay efa nampitsahatra ny tafio-drevitra izay eo anivony zany tafiotra mafy zany no hampitony ny rivodoza rehetra ka nome toko fa miaraka amintsika ao anatin'izany izy. Ninninona fidona sy fitrangany rivodoza izay mety mahazo atsika eo mandrakariva ny tompo. Ma eo azy no nanantsika fanantenana fa izy mitantana na ny fiainantsika ary mitantana ihany koa ny hoafintsika eo anatrehany. Alao hery ary ry zanaky ny fiangonana malala amin'izao fiatrehana sy fisorohana ny loza izay ho avy amin'ny firenentsika izao, ahafahantsika manokana fotoana hitondrantsika am-bavaka ny firenentsika, anokanantsika fotoana hitondrantsika am-bavaka ny ankohonantsika, ary anokanantsika fotoana hitondrantsika am-bavaka ny fiangonantsika. Ny vavaky ny maro raha teo araka ny tenin'Andriamanitra no anisany mampirindrandrindra ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ho an'i Jesosy lohan'ny fiangonana ane dia sy milaza ary voninahitra maritra mandrakizay. Amen. Voalohany miarahaba antsika rehetra amin'izao androany izao, ary faharoa dia manoloana ity rivodoza hatresika tsy ho ela ity dia mampahery anareo amin'ny anaran'i Jesosy izahay amin'ny maha tomponandraikitra eto anivon'ny fiangonana Loterana-Malagasy. Ka ny tenin'Andriamanitra anankiray no entina mampahery antsika ao amin'ny Isaia 7:7, ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa manao hoe: aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ahy ianao. Raha mita rano ianao dia hombanao aho, ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanafotra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy ho may,
ary sy irehitra aminao ny lelafo. Amen. Ivavaka sika tompo. Tsy miafina aminao ry Jesosy tomponay, ny zavatra atrehinay sy ho ela dia ny rivodoza zay mandravarava nanomboka tamin'ny nosy hafa ivelan'ny Madagasikara zany, ka dia miteboteby zahay amin'ny maha olombelona anay. Kanefa kosa manana anao Jesosy la efa nampisahatra ny tafio-drivotra araka ny teninao, dia nasehonao ny fahefana sy ny herinao mahay mampisahatra ny hery hafa rehetra. No zany dia matoky manana anao zahay, koa dia mangataka indrindra ny herinao, ny fahefanao hampisahatra ny tafio-drivotra, indrindra hiaro ny zanak'olombelona rehetra manoloana izany tafio-drivotra, mampiorohoro ny zanak'olombelona zany. Matoky zay Jesosy manana anao, fa sy mandao anay ianao tahaka ny arahanao tamin'ny mpianatra teo amin'ny sambo. Eny na dia nalefanao mialoha izy ireo, dia hianao nahita ny onjana mely azy teo ambony ranomasina. Izany no toky lehibe ho anay, fa na dia sy hitany masonay azy ianao, dia mahita zay mitranga sy miseho amin'ny fiainanay eo amin'ny tantara mpiainanay rehetra. Koa manoloana izao zavatra mampitebiteby izao, dia mitodika aminao izahay ary mangataka indrindra anao hampisahatra ny tafio-drivotra, hiaro ny tsirairay mba sy hisy aina afoy manoloana izao rivodoza izao. Dia angatahanay amin'ny anaranao Jesosy izany. Amen. Hoentsika mamarana tanteraka ny fotoana dia ataontsika ny hira ao amin'ny firanak'ondoy Jesosy roa hazo mangasoa. Bolero, aveluma tudo.
dia izay saindray fitina farany atia-pamaranana araky ny vaovao izay nomeny mety ho Madagasikara tamin'ny anio alakamisy tamin'ny 4 hariva teo dia somary niova ny lalana vinavinaina izoran'ny andro ratsy bajiray ka vinavinaina hiditra eo any elanelan'ny manoro sy mananjary ny sabotsy eo amin'ny 1:10 ka hatramin'ny 5 ora hariva eo izany andro ratsy izany. Noho izany dia ireto synody manaraka reto dia tokony hiomana fatratra dia ny synodam-paritany ny Manakara SPMA, ny synodam-paritany Atsinanana, ny Spatsia, ny synodam-paritany Anala, ny SPAN, ny SPN, ny SPAV ary ny SPTM na synodam-paritany Tomasiny. Somary aty anatin'ny tany indray dia miomana ny synodam-paritany avaratry ny Manina, ny SPAM, synodam-paritany Fisakana, SPAFI, ny SPATSIM iny faritra Ambady Finandrahana iny, ny synodam-paritany Antananarivo, ny synodam-paritany Alaotra na ny SPAL, ary aty atsimotsimo dia ny synodam-paritany Orombe. Vinavinaina ivoaka ny Madagasikara ny alahady maraina any amin'ny faritra Menabe ny andro ratsy koa dia miomana arak'izany ny synodam-paritany Menabe. Saina miomana ihany koa ny manodidina rehetra manomboka hatrany amin'ny synodam-paritany Sofia, synodam-paritany Melaky, tonga hatrany amin'ny synodam-paritany Faradofay raha mandalo ny synodam-paritany Firenena Toliarana SPFT sy ny SPBA, ny SPAA izany fampiomanana ho fampitandremana izany. Tsy hainy koa ny tsy akahery ny fianakaviana sy ny fiombonam-bean'ny Fiangonana Loterana-Malagasy izay namoy Raiamandremy dia ny pastora Rakotoarivony Stephenson izay notomandry anio Zoma 4 febroary. Izay Raiamandreny lehibe teto amin'ny fiangonana, anisany namolavola ireo Raiamandreny lehibe maro ihany koa izay mbola perinasa ankehitriny dia mirary finoanana feno ho an'ny fianakaviana. Andriamanitra ny ankahery antsika rehetra ary apitraka antsika amin'ny fanantenana ny fitsinganany tena maty ho an'ny fahalasan'izao Raiamandreny iombonana izao. Dia izay saindray ara ny fotoanantsika amin'ny tianio tia dia mametraka anareo ambany fiarovan'ny Jesosy Kristy Tompo ho fenony fiadaniny hatrany hatrany. Veloma tompoko. Fotoanantsika amin'ny tianio tia dia mametraka anareo ambany fiarovan'ny faly miarabantsika rehetra Kristy